tanteraka ve le vina no entinao tamin'ny fampandrosoana ty Madagasikara. Tafiditra ao anatin'ny émergence de Madagascar ve zany SADC zany ka ho lazaintsika androany fa hoe rehefa foloan'ny SADC ny filoham-pirenena de hoe androso Madagasikara. Ny mpitarika ny antoko iarovan'ny Madagasikara sady mpanotsain'ny tanàny onivon'ny commune Ambonivohitra Toliara no vahintsika ary matoa Toami Mohamed efa vahiny teto ihany izy rehefa tonga eto Antananarivo miarabanao tompoko. Faly miarabanareo koa satria makasisaka tsy manadino amin'ny fahatongavana eto Antananarivo mba hitondra anjara amin'ny raharaham-pirenena satria tsy misy zay ny adidy atao alohan'ny alana aty ambony tany tsy maintsy mamao adidy zay adidy amin'ny firenena zay no mahatonga tena tsy maintsy tonga rehefa manasa nareo de saorana bevata zany. Makasitraka indrindra fantaniana voalohany zava-misy ao Toliara ao manahoana ny fahitanareo ny zavatra fanoherana makasika ny tetikasa base Toliara eo amin'ny samy ponina na de hoe any Toliara faharoany ary ny tena hoe misy an'izay olana izay eo amin'ny samy ponina manohitra sy ny hoe manohana an'ilay tetikasa base Toliara. Io resaka base Toliara moa zany iaraha-malala satria lasa miteraka olana be izy io ao Toliara iaraha-malala zany tsy mahafantatra anazy noho ny lizay fomba fitantanana ny io base Toliara sy fomba fandrindrana ny resaka base Toliara io efa tena manana olana be io hatramin'ny voalohany ka hatramin'izao hany ka mampatahotra zany isian'ny fifandonana samby ny fokon'olo zay ao anatin'ny tany hitandranan'le base Toliara. Ohatrohatran'izay zavatra misy zany zay zavatra izay zany tsy mitondra an'le vahaolana zany le fanjakana mba hievitena an'izay fifandonana zay fa lasa miroso makany mampiasa an'izay fahefana zay sy tokony hampiasana mba tsy hampisana zay fifandonana zay fa tsy mahita vahaolana zany le fanjakana hatramin'izao ka mampatahotra zany ary tena mampatahotra hisian'izay fifandonana zay eo rio misikasika an'io base Toliara io zay zavatra misy zany. Ny anamana zany ndrendre rehefa miresaka aho de manome sosokevitra foana ao na mitsikera satria efa diso tamin'ny voalohany zany io resaka base Toliara io satria tsisy olombelona zany na firenena azy zany tsy manohitra an'izany fampandrosona zany. Ao kosa ny fomba fitondrana anazy zany ny olana eto Madagasikara ary tena olona goavana be izy io mahavy ny problème io zany de tena avy amin'le problème amin'le fitantanan'le firenena satria raha ohatra ka hoe manana arena kibon-tany zany tsika zay le adisona mahavy an'io teneniko hoe ino mahadiso mahavy an'io problème io tsika zany manana arena kibon-tany le mpitondra fanjakana zany ny problémany tsy mandeha mandresy lahatra na mifagnaraka amin'le vahoaka zay ifotony izy fa lasa mifanaraka amin'le bailleur zay hitrandraka an'le arena kibon-tany eto Madagasikara. Zay zany zavatra ataon'le mpitondra fanjakana teo nanovany base Toliara ny fifanarana zany no atao aloha amin'ireny mpamatsy vola zay hitrandraka an'le base Toliara de rehefa natao le fifanarahana zany amin'io fitrandrana ny base Toliara io de ny mpamatsy volany tsy resaka tsolo izy rehefa natao fifanarahana amin'ny fanjakany fa ny ainy hoe hiasa zahay de ny asanay de zao de efa engagé zany izy mazava hoe ny fanjakana mandamina ny zavatra rehetra fa ny akoatran'izay zany ny mpamatsy vola de hoe miasa de zay ny manahirana azy hany ka tsy zay le problème. Ny olana am'izay zany le vahoaka ao anatin'le fokotany io zany gaga sady tsy mazava amin'le hoe inona le atao hoe base Toliara tena sahirana izy zay zany le tena lesoka tokony zavatra ho nataon'ny fanjakana zany amin'ny resaka base Toliara io tokony tsy ary tsy tokony atao eto Madagasikara zany hoe tsy tokony hisy fanarahana alohany sensibilisation fandresea lahatra le vahoaka ny fotony tokony resena lahatra aloha le vahoaka ny fotony alohany hanovana fifanarahana amin'ireny bailleur de fonds zay vao mandeha le tetikasa fa le erreur zany zay le fifanarahana natao aloha de zay vao mandresy lahatra le vahoaka zay le hitako mampisy problème an'io base Toliara io zay anisany lesoka anisany mahavy anay antoko politique miresaka foana hoe le fitantanan'le firenenany ilaina le fampiresaka satria eo amin'ny fampiresahana hoe tsy mety fanatsarana ny fitantanan'ny firenena ilaina zany fa tsy hoe rehefa mitondra anao zany de tsy mieno ny sasany fa azy tianao atao fa nefa le fanandrana firenena tsy mora zay hoe zany zavatra ilaina arenina amin'ity firenena toy tsy tokony hisy hoe rehefa misy ny arena kibon-tany ho trandrany eto Madagasikara
tokony tsisy fanarana aloha am'le mpitandraka fa tokony le vahoaka aloha no reseny lahatra atao ahoana le samby anazavana le vahoaka ty za azona tombotsoa azona vokatsoa resy lahatra le vahoaka le vahoaka anie no mandidy sy manapaky ny fahefana iny fotony fa lefa resy lahatra le vahoaka zany mazava ho azy anio atao le fifanarahana ahafan'le mpamatsy vola sy le baera mitrandraka an'le arenana kimboty zay le problème base toliara io de tsy tafavoaka io satria le vahoaka zany tsy considéreny alefa any fotony tokony hazava aminy hoe misy zavatra atao ito aminareo eto fa le fifanarahana efa natao zany de forcena le izy hoe tsy maintsy atao zay le olana mahavy an'io ary tena manahirana be zany tena lasa manahirana be zany io base toliara io zao toliara satria lasa manomboka hifandona le samby io fokon'olo ao anatin'ny fokotany le hitsandrana le base zay zany no atahorana ka anjaran'ny fanjakana adidin'ny fanjakana mandamina an'izany fa tsy ny fanjakana ndray tsy andeha tarika korontana na hampiady ny malagasy nefa zavatra anankiray no tandrona amin'io kasika an'io base toliara io am'le hoe tokony nisy zany ny firesahana voalohany nataon'ny tompona andraikitra voakasika rehetra tamin'ity de tevy tany amin'ny taona 2014 tany ny nisa ny fitrandrahana fasimainty no kasaina natao tao toliara zany tambola fitondrana tetezamita zany to tamin'ny fitondrana teo aloha ny ovanarana eny nefa le orinasa mitrandraka fa ny tanjona de hoe hitrandraka fasimainty ihany aloha zany rety orinasa base toliara ty am'izao no mitondra an'ilay anarana inona no andrasanareo zany am'izao fotoana zao any an-toerana zay anisany hoe faritan'ny toliara ny voakasika mivantana amin'izy tilo zany ny fiatraikany rehetrarehetra zay ho avy afaka 10 taona afaka 10 taona ny maro any ny andrasan'ny toliara moa zany tena marina de ny fahaizan'ny mpitondram-panjakana andamina ny olana ara fiarahamonina aloha tio arena izy io arena io zany tsy voatery hoe reto le mpitondra ankehitriny zao tsy maintsy ireo no tsy maintsy hampandehan'io na hitrandraka an'io tsy any io are-pirenena io mijanona foana ho any are-pirenena fa ny fandaminana le fiarahamonina aloha no tena zava-dehibe satria rehefa tsy tony le fiarahamonina tsy milamina ahoana moa iresahana an'izany hoe fampandrosoana zany sarotra be zany zay le remarque zay zany le marque hita fa hoe ny vahoaka anie ny tompon'ny fahefany zay le hoe hita fa hoe le vahoaka ny tompon'ny fahefana satria raha ohatra le vahoaka ao anatin'ny communion maniky alefaso io tsisy afaka misakana an'izany eny fa raha mbola le vahoaka zany mbola tsy maniky mbola tsy resy lahatra alamina io ary tsy voatery hoe ty fitondram-panjakana ty foana no afaka hampandehan'io fa mifandimby io na iza filoham-pirenenao afaka mandamina an'io ary mampatsiahy ao tany amin'ny 2014 2018 fitondrany Rajamampianina na ino an'izany base toliara zay ventsika base toliara zany tsy nienao ni nisy fandaminana tao nisy fampiresahana tao nisy fandresina lahatra tao ahafahana miresaka an'izany hoe fampandrosoana zany tsy moramora nefa nisy fandresen-dahatra ao ary le vahoaka tsy maintsy resenao lahatra alohany ahafahanao mampandeha an'izany fampandrosoana iny fotony zany aty amin'ity 2019 tiany fitondran'izao régime zao ny vonaharizanao zany base toliara zany na aizanao olana atao amin'ny base toliara zany de tika zany anisany mipetraka koa le hoe tsy fahaiza mitatana an'le fandrindrana le fiarahamonina sy fampandrosoana iny fotony zany anisany mampalahelo ka ny anahy zany raha heviko ny anahy de hoe ahoana fomba aloha andaminana ny fiarahamonina fa io orinasa io eo ihany io avy ny fotoana mandeha ihany io fa tsy le mpamatsy vola any ivelany no mibaiko atsika na de famonitsika eto fotony eto Madagasikara de hoe tsy maintsy mandeha fa avelao maty de maty any avelao zay gadrana de gadrana tsy any le fampandrosoana fa kosa hoe jerena le lafiny maolona ahafahantsika zany ijerena zay fampandrosoana zay zany ny anahy zany ny principe ny lahara-pameako zany de hoe ahoana aloha ampilamina le fiarahamoniny zay zany de fa io petraka eo foana fa tsy zavatra i-déplacé io base toliara eo fa tsy maintsy tsy déplacé fa ao ambany foana na 10 taona na 20 taona na 70 taona milamina zany tonga le taranaka tsy mety sandana foana raha ohatra ka ilaina zany raha ohatra mahamety zany zay zany ny hevitriko hitako ataoko amin'ny base toliara io ampon'ny toliaranao ihany koa zanaky toliara eo amin'le tamberina andraikitra omena n'le faritra voakasika amin'le fitrandrana tontony raha misy ny lalàna amin'ny fenerina kibony tany fa olona olo-pirenena andreo resantsika eto hoe le tamberina andraikitra inona ny tokony ho atao zany rehefa hoe misy ny fitrandrahana sala amin'ny tondro sy te fasimainty ihany fa maro ny fitrandrahana afaka atao hoe tokony ho tamberina omena n'ilay
toerana voakasika ho an'le mponina ianjadiny ihany koa satria mety ho fananan'olo tokany reny fa tsy maintsy hoe alain'ny fanjakana izy rehefa hoe misy zavatra ao ambany. Anisan'izany ny mahavy ny fomba fijeriny zany hoe be dia be zavatra mbola tsy mahafa-po eto Madagasikara amin'izany fomba fitantanana zany na resaka transparent amin'le fitantanana ny arenan'ny kibon-tany io fa be dia be zany sektera zay manahirana be ary zay mahavy an'le hoe mbola adihevitra be zany tena mbola adihevitra be zany mikasika ny hoe ahoana fomba handaminana an'izany hoe tombotroan'iza tombotsoan'olombitsy sa tombotsoan'ny vahoaka mbola tena manahirana zay le hoe hitadiavana le fampiresahana zay ne le mampisy an'le filoham-panjakana zay le mampisy an'le filoham-pirenena handamina an'izany fiarahamonina zany satria ny filoham-pirenena zany mpandamina ny fiarahamonina hoe inona ny mety inona tsy mety inona le ara-pahamena inona le tsy ara-pahamena fa le vahoaka de hoentinao de inona zany le mahatsara an'le vahoaka zay zavatra hoe tsy maintsy mazava aminy hoe tia ny anjarany tia mifanaraka am'izao ohatrohatran'izay ka rehefa ny filoham-pirenena tsy afaka mandamina an'izany ino moa ataon'le vahoaka satria le vahoaka tsy manana fahefana handamina an'izany fa ny filoham-pirenena zay isian'le miaraka am'le gouvernemanta tokony handamina an'izany fa ny fahefana efa namiany zareo ka vahoaka anahy de mijery hoe mila adihevitra be zany mila ifampiresahana zany mila ady varotra zany ka le mpitondra fanjakana hoe vonina hanao an'izany vonina hanao ady varotra zany vonina hametraka zany transparent zany amin'ny resaka hoe arenan'ny kibon-tany eto Madagasikara zay fa tsy resahana antsony ny mandeha tsy hita ametraka an'izany ambony latabatra ka hoe ho tombotsoan'ny malagasy sa tsy afaka izy anao an'izany ka na zao hiteny na zao tsy hiteny tsy manana fahefanao hiimpose hoe tsy maintsy zao satria namena anazy le fahefana de izy ny tokony ametraka an'izay fandaminana amin'ny fiarahamonina sy fampandrosoana sy tombotsoany tsirairay ao anatin'ny firenena anankiray izy no manana fahefana noho ny lalàna zay zany fahitako anazy. Epita amin'ny raharam-pirenena amin'izay tsika iverena antsika ny zava-misy ao Toliara rehefa avy eo fa amin'izao fotoana izao filoham-pirenentsika no mitantana ny SADC. Inona no andrasan'ny olo-pirenena, inona no tombotsoa andrasan'ny olo-pirenena Madagasikara eto no mitantana ny SADC irairaina be le hoe mipetraka ho mpandamina mitondra vahaolana eo amin'ireo firenena mpikambana eo anivon'ny SADC zany hoe mpitantana ny SADC ny filoham-pirenena malagasy zany mpitarika antoko erovovoan'ny Madagasikara anao Toliara. Tsy ny anahy zany zava-dehibe zany ny zavatra misy eto Madagasikara malaky manadino dadabe ratsiraka zay tsika malaky manadintsika satria tsy mahita an'le tantara zava-misy zany eto Madagasikara de mahavarina rehefa mijery anao hoe izao indray no adihevitra vaovao voaka enkeniko hoe satria io resaka SADC io ny be dia be zavatra ao anatin'io SADC io ary io SADC io zavatra hoe firenena maromaro tsy haiko na 15 na 16 zay mitambatra ao anatin'ny vondrona SADC io tsy firenena hoe tsika hanjanaka amin'ny SADC io ny tsy hoe firenena ao zanahantsika ka hoe falitsika satria mahazo filohan'ny SADC fa vondrona firenena izy io mitambatra ao anatiny ao be dia be zany ny fila mety fanarahanao na resaka varotra na resaka lolona mandeha mety mahazo botrany any Afrika ohatrohatran'izay be dia be le échange ao anatiny ao ka ny amiko manokana maha-olo-pirenena azy hoe inona le andrasa mety ho vokatsoantsika amin'le SADC tsy de mahita loatra satria tsy any le fampanantenana namian'le filoham-pirenena zao mitondra zao tamin'ny 2018 jusqu'à ty tsy fanampanantenana ny SADC no resahany tamin'ny fampelezan-kevitra nitondrana firenena fa fampandrosoana ahazo jiro ahazo rano hanangana orinasa hampandrosona Madagasikara ka aty amin'ny 2025 miresaka an'izany SADC zany tsy ohatra ny gaga be eo satria tsy tao anatiny le fampiresahana tamin'ny malagasy ny hoe SADC no ampandrosoantsika eto Madagasikara ka tsy zao tsy hitako hoe inona andrasako an'ny SADC de fa hoe rafitra anankiray mipetraka ery fa tsy le SADC mihitsy no ampandrosona Madagasikara fa le fitondrana an'ity firenena ty no ampandrosona Madagasikara ka zaho zany mahita hoe tsy de mety ho faly mety tsy faly fa nonao de tsy faly satria tsy amin'ny fotoanao zao zany resahana ny SADC anavoizana hoe SADC nefa le vahoaka mijaly le vahoaka sahirana ary tsy nametraka an'izay tsy niresaka an'izay hoe
tia ny SADC tia no ampandroso atsika eto Madagasikara ka fidianareo ao ho lany filoham-pirenena tsy any le nitondrana le fampelezakevitra tamin'izay fotoana zay ka zay mahavy hoe maninona voizina amin'ny zavatra sy izy le firenena maninona resahana zavatra tsy tao anatin'ny fifanarahana le firenena satria zay zany no mahagaga anahy ndraindray mahagaga hoe ahoana le tsika lasa miditra amin'ny ady hevitra tsy izy fotoana tsika zao zany tokony fotoana manao bilan évaluation ahoana zany na fiafarantsika eto Madagasikara tamin'ny fitondrana le régime zao ankehitriny zao nanomboka 2018 jusqu'à 2025 mila manao bilan tsika sy évaluation ny croissance économique ny tsy fanananasa ny insécurité ny fampitehan'ny lalana zao no tokony débat resahantsika satria efa manakaiky ny fifidianana filoham-pirenena 2028 ka raha resaka filohan'ny SADC no resahantsika eto tsy mahita sosikevitra ary tsy mahita resaka satria tsy any le promesse namena le vahoaka hifidy azy hahalana azy filoham-pirenena tsy hoe lefa lany SADC ao de mandrosika fa zao matoko fa hoe ahodina makany le resaka hanadinovany le olona zay zany mahavy anay resaka hoe tsika olona pirenena zany tokony manaraka le actualité mba hijery fa aza mety avadibadiky le olona saitsika fa zavatra tokony famaliana zao no fampiresany de hoe tanteraka ve le vina no entinao tamin'ny fampandrosoana ty Madagasikara tafiditra ao anatin'ny émergence de Madagasikara ve zany SADC zany ka olona zay tsika androany fa hoe rehefa foloan'ny SADC ny filoham-pirenena de hoe androso Madagasikara zay zany hitako hoe manakanaina toliara zany de mahita hoe tsy de misy zavatra andrasana ifiry hoe zany SADC zany satria io SADC io zavatra hoe zavatra mandalo foana herintaona indray io de faravany de olo hafa indray manday anazy de tsisy fiatraikany amin'ny fiainantsika zany fa ny politika ao atao anatiny zay tokony jerena ahafahantsika mampandroso an'ity Madagasikara ty roapolo taony Madagasikara zay no nikambana teo anivon'ny SADC tany amin'ny taona 2024 tany no ampidirin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tao anatin'izany vondrony zany isika tsy antenaina ve zany le hoe Madagasikara hitondra ny anjara borikiny eo anivon'ity vondrona ity firenena azo lazaina fa misy no matanjaka raha toekarena manana maizy azy raha toekarena ohatra i Afrika Atsimo ao anatin'izany vondrony zany Madagasikara manokana tsy de manana zavatra miondrana ny velany ny lavanilany atsika am'izao fa ohatra ny harikôvera ny fifidianana azy ny olona sasany ny inona zany le tokony atao ara-toekarena raha tena hoe reriana be le hoe tantanana SADC sa hoe tena tsy misy mihitsy raha ny fahitan'Andriamatoa tomimo maity tsy misy satria tsika ne tsy mamokatra satria izy volaniko hoe misy trafic misy resaka fandrararana ao anatin'ny SADC ao ino moa zavatra tena andrasana amitsika say tsika tokony mamokatra ao anatiny tsika zany ahafahantsika manao an'izay fandrararana zay satria tsy manana tsika zao mivary afarina manafatra vary tsika ny entana rehetra ne mety eto Madagasikara de entana afarina doly alors ny dirantsika anatin'ny SADC de hoe tokony halalaka ny fanonjanana entana avy aty Madagasikara manerana n'iny Afrika igny satria zay le tao SADC ka inona zany zavatra vokatsy eto amitsika eto ny vanila maty ny zorofo maty ny vary maty ny tany fambolena za hitotofana de tsika hoe ino zany le andrasantsika am'le SADC satria le SADC ane tsy hoe zavatra anankiray de hoe ifampiharonao de samby eo mijery eo fa misy zavatra tsy maintsy atao ao ka tsika ny olana eto am'izay zany mahavy hoe tsy resy lahatra ao zany hoe eo le SADC fa tsika tsisy vokatra alors io SADC io de misy essence commerciale io ka le vokatra izy zany alefa tsika agny tsika tsy misy ny vokatra avy any no miditsy amitsika eto mety am'zareo amin'ny pays afrikana sasany mety satria ny an'zareo tonga amitsika eto fa ny antsika tsy avy any ka raha izay zany zavatra misy tsy ahampisy fampandrosoana eto Madagasikara zany raha ohatra tsy mbola tsy mamokatra tsika tsy maintsy mila mamokatra tsika na tsika tsy filohan'ny SADC na tsika tsy ao anatin'ny vondrona SADC fa rehefa mahavokatra tsika manonjana tafavoaka Madagasikara zay foana ny zavatra misy zay zany fahitako anazy mety ho diso zay fa zay ny fahitako anazy fomba fijeriko eo amin'ny lafiny ara-toekarena zay ny teny ianao teo fanaovana tombana ihany zao azo lazaina efa hiditra amin'ny mandat i Andry Rajoelina amin'ity fotoam-piasana faharoa ity inona no tokony atao zany anarenana an'izany toe-karem-pirenena zany 24 arivo tsika teto ny sedra olana tamin'ny resaka mehana ara-pahasalamana maneran-tany fa niatrika samy niatrika avokoa ny firenena rehetra eto Madagasikara azo lazaina fa mbola trosina amin'ny tany zany toe-karem-pirenena zany amin'izao fotoana zao mbola ambany ny sandam-bola malagasy eo amin'ny tsely resan'ny pirenena inona ny tokony atao zany
anarenana ny ty toekareny ity ny lafi mpamokarana ve sa ny toy ny ahoana le zavatra mila atao efa eo dolo io any satria reny départementa ministerany misy donné reo amin'ny tamin'ny première république deuxième république troisième république efa ao dolo zany le donné efa mitondra an'le firenena ampandroso azy fa ny olona ny eto Madagasikara zany a zay rehefa misy régime mitondra manova tsy manaraka an'le hoe continuation de l'état satria misy fitohiny foana an'le fanatsarana sady misy tohiny io sady tokony hatsaraina ohatra zany maka anankiray zany aho tamin'ny fitondrany SVM BDB ny fanitarana amin'ny fambolena vary zay tokony hahafahantsika namokatra vary teto Madagasikara nefa rehefa mitondra zao régime zao aiza le famokarana vary zao Bamangoky any antsinanana BDB nle dérogation natao fa tsy hita jusqu'an'zao lasa manafatra varitsika zay le problème zany tanao le problème zay zany zay mipetraka fa hoe maninona le ren'le olona efa mitondra firenena tsy manohy an'le asa vita teo fa lasa manao zavatra hafa anisan'izay tokony arenina ary zay anisany adidinay mpanao politika hoe ahoana fomba hanarenana an'izany fomba fitantanana firenena fa efa misy zavatra vita eo tohizana aloha satria zavatra reny any vahoaka fa tsy any mpitondra tokony tohizana atsaraina raha ohatra ka tena hita fa hoe tena tsy mifagnaraka amin'ny ilay fa tokony tohizana zany ka raha ty régime ty zany tena marina zao régime zao raha nanaraka ny reny foto-drafitrasa fampandrosoana nataony tamin'ny nataony HSVM fitondrany era-jaoram-piana reny tsy nisahirantsika tena nandroso ty Madagasikara ty fa ny alany doly reny vina fampandrosoana zay noetiny era-jaoram-piana tamin'izay fotoa zay de nanao infrastructure izy alors ny infrastructure nataony zany tsy économie stade manara-penitra gymnase manara-penitra piscine manara-penitra zavatra reny tsy économie ny vita toliara ve zay piscine zay hatram'izao aloha tsy de mahita piscine ao fa zany le vinan'le mpitondra de nefa le olana zany tsy économie dolo zany EPP manara-penitra tsara hoe manao la EPP école hiavana rany aky fa tsy maintsy mitady zavatra économitsika mba hahafahan'le vahoaka iaina satria io zany tsy maintsy lahara-pahamena hoe ahoana fomba ijerena an'izay zavatra économiste manana ressource économique goavana be ny fa tsy voatrandraky le izy araky resana hoe olona vitsy tsy mampanina hoe olona malagasy mitrandraka an'le arena fa kosa le lalàna tokony atao mafy atao ara-dalàna fa au contraire za tokony le malagasy mitandraka ny arenatsika ny fa tsy tokony le vahiny mibana loatra amin'le arenatsika de mahafahantsika ampisan'izay fampandrosoana zay zany fahitako azy ka raha amiko manokana zany io resaka redressement économique io ilaina io tsika ny manana velaran-tany fambolena fiompina zany azo atao tsara zany tsy mila problème zany suffit zany hoe ahoana fomba hafana manondraka rano an'izany tany fambolena zany de rava io fanafarana vary io fa zay le izay endriky zay zany vonona am'izany ve le mpitondry vonona am'izany hoe hitondra anao an'izany ary tsy hita zany tsy hita satria efa fitampotra ny fotoa hitondrany an'le firenena de ahoana zany iresanao fa hoe mbola hampanantenatsika zany izy fa hoe mbola hampandrosany ty Madagasikara ty zay zany ana de hoe tokony miaraky mijeritsika lahara-pahamena fa efa sahirana le vahoaka am'izao fiainana mahazo atsika zao zay zany hitako zay zany fahitako anazy zay mahavy anao hoe rehefa raha ohatra ka nitohizan'izao régime zao le zavatra natao ny fitondrany era-jaoram-pianina teo zao matoko fa tsy nanany fahasairana atsika zao na resaka hoe crise alimentaire zany tsy azo tokony tsy ho resana tsika ny raha ohatra ka hoe changement climatique ny resana hoe changement climatique tsy avy ny orana ao ambany tany misy any atoliara anao 2 mètres ihany fa mahazo rano azo atao mangalaky rano avy ao ambany ao mampiakatra azy ambony aty na afaka manao système de bassin ohatrany hoe any Europe rehefa tena tsisy orana manao bassin zareo azo atao zany resaka hoe manana vina fampandrosoana zany de azo atao manao bassin raha ohatra hoe tena tsisy le rano afahana manondraka le fambolena fa vonona ve le zao régime zao iresaka an'izany anao adihevitra an'izany zany tsy mila débat tsy mitady formation zany fa automatique tonga de exécutena zany nefa zay zavatra zay tsy nataon'zareo ty normal atsika raha manana insuffisance alimentaire normal tsika raha tsy en sécurité BDB ny signy zay ahafahana zany miresaka fa hoe le régime mihitsy zany tsy afaka mitondra le fampandrosoana am'le firenena ka zay mahavy amin'ny teny hoe le sadeky ndray no resana zao aloha tsy le sadeky no adihevitra eto fa hoe mandroso ve Madagasikara mihinana tsara ve le vahoaka
matory tsara ve le vahoaka zay le hoe bilan évaluation no resako fa tsy resaka sadek iny zavatra hoe mety lafa droitsika izy tsy maintsy azotsika fa tsy any le andrasan'le vahoaka malagasy fa hoe lafa droitsika tsy maintsy azotsika iny de hoe filoha izy zao fa tsy any le andrasan'le olo fa fampandrosoana no andrasan'olo eto zay zany ny fomba fijeriko am'le resaka politika eto Madagasikara io io am'le hoe fanatsarana an'le hoe lafiny ara-toekarena zay iza zany no tokony voakasika mivantana am'izay a raha ny eto Madagasikara n'le hoe fanarenana ny toe-karem-pirenena voakasika ny olo-pirenena tsirairay satria raha tsika mitady fampandrosoana de misy ohabolany resany rajaoram-piana zay hoe ny fanovana mila miova toe-tsaina atsika zany mila manova toe-tsaina atsika malagasy fa ny fampandrosoana de miainga avy amitsika citoyen tsirairay zany natao hoe fampandrosoana zay zany mila tsy maintsy entanina am'le vahoaka hoe zany fampandrosoana zany miainga avy amitsika tsirairay natao hoe fampandrosoana fa tsisy hoe hiandry ny mpitondram-panjakana ny filoham-pirenena mpitondram-panjakana ny mpandamina ny raharaha-pirenena hoe mpandamina izy de hoe raha misy mitindry zany de avy izy tsy mety zany mandamina ny asan'ny fanjakana mandrindra ny asan'ny fanjakana manampy ny asan'ny fanjakana manoana ny asan'ny fanjakana fa tsika vahoaka no tompony fampandrosoana eto Madagasikara de zay zany ianao hoe raha ohatra tsika mitady fampandrosoana zany de tsika mihitsy no mandray atanana ny fampandrosoana ho avy nyty Madagasikara ty zay zany sosokevitra hitako ka tokony foa ohatran'izay dolo zany vahoaka malagasy na vehivavy na lehilahy de hoe atsiaro tena hoe tsika mihitsy ny tompony zany fampandrosoana zany fa tsy hoe le rafitra io le filoham-pirenena sy ny gouvernement rafitra foana io fa tsika vahoaka ny tompony fampandrosoana ka raha tsika vahoaka zany miraviravin-tanana tsika vahoaka zany tsy mandray anjara amin'ny fampandrosoana zao tsy mandeha io satria na le loi de finance ataon'ny fanjakanany ao amin'ny assemblée vola ampidiritsika amin'ny kitapobolam-panjakany ny impôt alohantsika ny ino anao hafahany manao loi de finance fa ny fanjakana mitondra no tsy mahay mampiasa an'le vola zay ampidiritsika ao zay no resaka eto tokony fantatsika zay fa vola ampidiritsika ao anatin'ny kitapobolam-panjakana no hafahany fanjakana manao loi de finance fa raha tsika zany tsy mampidibola tsy afaka manao loi de finance izy zay zany tokony ho tsapatsika zay tsika le acteur économique ka raha tsika zany acteur économique matory miamby sakafo masaka tsisy firenena androso zany eto na aiza fa tsy maintsy tsika no acteur de développement acteur économique ary fandraisantsika andraikitsy amin'ny fampandrosoana ty Madagasikara ty de tsika tsirairay tokony foa hitondra an'izay fampandrosoana zay fa aza te miankin-doha loatra fa hoe misy filoham-pirenena satria le politique zany ndraindray eto Madagasikara lasa fanaovana famitahan'olona fa tsy mitondra fampandrosoana eto Madagasikara zay mahavy manetana hoe rafitra io tsy afaka miala an'io tsika fa tokony andray andraikitsy andray atana ny fampandrosoantsika eto Madagasikara eo am'le fanaovana politika ihany koa manahoana indray zay toa mi moment ampitarika ny antoko ervoan'ny Madagasikara ao Toliara ao nareo ve mifankahazo ny samy mpanohitra raha ny hoe samy ao Toliara ny resantsika hiakatra sika hatreto Antananarivo io zany ny revitra andrefesana an'izay moa zany io zasaka vondrona ara-politika io vondrona ny fanoherana io vondrona fitadiavana vahaolana io tsy voatery hoe olona ao anatinao tsy maintsy mifanaraka fa kosa ady hevitra io ady hevitra zany tsy maintsy hoentinao ahafahantsika zany nampandrosan'le firenena zay zany nitondrako hoe zao zany le fotoana tokony hitondrana n'le ady hevitra iady hevitra hoe ahoana fomba hanarenantsika le firenena satria efa kely ny fotoana hitondrany mandany filoham-pirenena zao de inona zany vahaolana inona zany ny ady hevitra mba tsy hivereverena zao olana zay mampisy problème atsika eto Madagasikara zay le hoe tokony banjina an'izay zany zahay ao anatin'ny opposition hoe le olo-pirenena moa tena marina fa hoe qualification ty moa opposition mpanohitra de izy tsy de havanana ny loatra fa hoe olo-pirenena zany tsika de ahoana fomba hanarenantsika ady hevitra zany tokony atao raha atao tamin'ny taloha tany zany de hoe réconciliation nationale zao zany tsy takontsona zany hoe inona zany no atao hoe ilaina antsony an'le réconciliation nationale fa kosa le opposition misy ny tokony anao réconciliation hoe ahoana fomba ahafahantsika manao réconciliation hitondrantsika fe-kevitra anankiray ka hitserentsika hoe iny lafiny mahatsara an'ity Madagasikara ty hiomanantsika ny 2028 zay zany zavatra hitako ananjao zay zany solution hitako hoe ahoana fomba ametrarantsika zay rafitra anankiray
ka hanalalantsika hoe rety tsy mety rety tsy mety rety tsy mety rety tsy mety ary tsy verimberina ntsony zay zavatra misy eto Madagasikara zay hitondrantsika le firenena na iza iza mitondra tsy obliga tsy voatery ny rehetrarehetra hitondra filoham-pirenena fa mety ho ray foana ka tsy le hoe ray hitondra eo zany problème fa le ampandrosoan'ny Madagasikara no problème-tsika eto inona fomba ampandrosoan'ny Madagasikara fa tsy hoe zao tsy maintsy atao filoham-pirenena na tsy maintsy ihany no mitondra eo na tsy maintsy ray ihanina any le olana zany fa tokony hoe inona ny hampandroso ny Madagasikara ino mahavy antsika tsy mandroso aiadolo ny le arenantsika ino mahavy an'ireto lasa tsy mipetraka amin'ny plasy zay ny tokony ady hevitra ka misy filoham-pirenena am'izay mitondra eo de mazava hoe ty le liny a ty le liny fanarahana ty le fampandrosoana andrasantsika aminao a ka raha ohatra ka miala ny liny izy mazava hoazy hoe manova an'le eritreritry hoe tsy tahampandroso a Madagasikara zay zany tokony ady hevitra hoentina ambony latabatra zao ho an'ny côté misy anay amin'ny hoe isaka opposition zay zany sosokevitra avy amin'ny côté zany zay hoe andaotsika hiady hevitra hoe inona ny arofanina sy fampandrosoana zay mifanaraka amin'ny vahoaka malagasy ataotsika eto Madagasikara satria kely sisa ny mandany filoham-pirenena efa kely sisa dika zany fa tokony fa miomana zany tsika zao fa mba tsy hisiany fanikilikiliana zany hoe mba tsy hisiany hoe fanomezantsiny zany hoe mba tsy hisiany hoe fahatarana ny fandinihana fa tokony zao tsika efa miomana hoe ahoana fomba hiatretsika ny 2028 satria efa kaiky io kely sisa taona raiky sy tapany sisa de fa lasa io miditra ny fotoana fa fifidianany filoham-pirenena dika zany fotoana tokony anovana ady hevitra zao ho ato amin'ny côté-nay opposition ady hevitra hanatsarana ny tanany firenena amin'ny 2028 any zay zany sosokevitra hoetiko zany fahitako an'le zavatra misy zany mety ho azo heverina ve zany hoe candidat tokana no hoan'ireo hoe heverina ho mpanohitra melon'ny hoe raha tena misy zay hisy ilay fivondronana eo amin'ireo samy hoe antoko mitona ho mpanohitra an'izao fitondrana zao rehefa io moa zany miankina amin'ny tsy tsirairay satria firenena no resa eto tsy maintsy miainga amin'le ady hevitra io vahaolana hoe inona ny tombotsoa ny firenena fa tsy voatery hoe zay mahafapo ahy na zay mahamety amiko zay mety amiko ataoko tsy zay fa zay mety am'le vahoaka zay ahasoan'le vahoaka zay ny le antoko politika mijery le fahasoan'le vahoaka fa tsy mijery le ahasoa zay zany le ambopo tsy maintsy ialana le ambopo zany le fitiavatena fa tsy maintsy jerena hoe inona le ahasoan'ny vahoaka malagasy inona fomba ahafahantsika miaro an'le vahoaka malagasy inona fomba ahafaha mitondra fampandrosoana ny vahoaka malagasy rafitra ho ao le filoham-pirenena tsy maintsy eny fa tsy le filoham-pirenena rery ihany ny tondra an'le firenena fa tsika rehetra zao mitambatra ka na eo le filoham-pirenena na anao tsy filoham-pirenena na iza ny filoham-pirenena rafitra ho ao ny fampandrosoana fa tsy le filoham-pirenena efa mitondra rafitra ara-dalàna atsika na amin'ny fitsarana na amin'ny fambolena na amin'ny fiompiana na amin'ny resaka insécurité na amin'ny resaka fanamboaran'alana rehetrarehetra infrastructure économique io zay ny atao hoe fampandrosoana ka na eo le filoham-pirenena rafitra io refa mazava mandrososika zay le andrasan'le vahoaka malagasy fa tsy hoe raha hoe resaka atsika fa hoe tsy maintsy ho filoham-pirenena ao zay vao mandroso Madagasikara tsy an'le ady hevitra tsy an'le vahaolana tandrasan'le malagasy fa hoe inona ny ampandroso an'ny vahoaka malagasy ahafahany sakafo ara-dalàna atory ara-dalàna hampianatra ny zanany ara-dalàna fa tsy hoe iza no filoham-pirenena hitondra ny Madagasikara fa inona le rafitra hampandroso atsika zay le raha ra-pahamena ka ny amiko zany de tsy maintsy zay ny hevitriko zay sosokevitra hoetiko hoe andaotsika hiady hevitra hampandevitra ny ambopo hitondra an'ity fampandrosoana anaka le firaisankina zay fa rehefa tsika avitra miala am'izao fahasairanana zao afaky manao zay nataony avy eo efa mandrosany le firenena hita ihany ny atao hoe fa zao aloha fotoana zao mbola tsy fotoana ahafahana resana fa hoe za mafy ty malemy zao ny tokony eo ty ny tokony eo zany anisany manimba n'le firenentsika satria efa sahirana atsika zao ka zay zavatra zay amiko manoko de hitondra an'izay ady hevitra zay eo anatria ny parti politikenay antoko politikenay de hoe andaotsika aloha fa tambatra no mehery hanavitra le firenena zany ane zavatra la tena mana zany tokony ataon'izao régime zao satria efa bloqué any itsika zao fa sahirana fa zao régime zao de miteny fa hoe mandrososika nefa tokony izy mihitsy ny tokony hicrie an'zany tarika an'zany andao aloha tsika hifanometanana hifandray fa avelao aloha le ampo politique fa andaotsika hijery ny tombotsoa firenena fa raha fa mandroso le Madagasikara mandroso an'le taranaka rehetra tombotsoan'le taranaka mba tsy hisiany
hifanomezantsiny nefa tsisy an'izay le régime de zay mahavay manetana ato amin'ny firaisankina hijery an'izay lafi ny tsara zay ny fampandrosoana eto Madagasikara fa ny hambopo tokony avela lavitra aloha zay zany ny hitako sy sosikevitra mety hoetiko am'izay zavatra resanao satria tsy vahaolany ny hoe mbola anao adihevitra am'le moment fa à la veille de l'élection fa kely sisa tao raiky sasany sisa de fa tonga karaha tsy fotoana zao zany andaminana an'izany de etondretsika zany tsy tafavoaka eto fa lasa hifanometsiny ndraiky de lasa miteraka fahasairana le vahoaka malagasy mety tsy sahira fa le vahoaka sahira le madinika zay zany no tsinjovina hoe le zavatra fanapahan-kevitra ataoko androany ve misy tombotsoa le vahoaka ao sa tsy misy zay mila jerena zay zany no fahitako an'io eo amin'ny mahakasika an'ilay fiomanana hitondra firenena zany tsy efa aty amin'ny fiomanana ohatran'izao ve de efa mila vonona daholo reo ekipa staff teknika rehetrarehetra rehefa tonga eo amin'le fitondrana nisy mantsy lesoka tamin'ity fitondrana ity avy amin'ireo mpisera ara-politika le hoe ho ministra de angatahana CV na tsy niomana an'le hoe resaka politika raha fa mahateknisiana fotsiny de nandefa CV de lasa ministra de rehefa tonga eo de tsy mahay miresaka politika fa lasa miteniteny foana fa hitanao an'izay zavatra zay indray zany aty amin'le fiomanana ohatran'izao manan-karena olo manam-pahalarana atsika eto Madagasikara fa ailika izy ireny zay zany no fahitako an'io satria tsy mipetraka am'le olo manana fahalalana fahendrena le fitondrana le firenena fa lasa tafiditra am'le fihavanana lasa miditra am'le fihavanana zany ny fitondrana le firenena fa zao miteny anao fa be de be ny olona manam-pahalalana eto Madagasikara tena be de be manana-pahalalana fa mipetraka moa olo kely zany le olona de tsy afaka miteny satria efa manao tsy maintsy olona zany manao politiky mahay miresaka zany no mahazo place fa zao miteny anao be de be le olona manam-pahalalana eto Madagasikara fa tsy amena sehatra de anika atsika tsy maintsy tafavoaka tsy possible hoe zaho zao électricien mahay manao jiro apetranao amin'ny dokotera any amin'ny pharmacie any tsy mety zany be de be io secteur ahafahantsika zany mampitondra fampandrosoana eto Madagasikara be de be le olo manam-pahalalana eto Madagasikara na eto na any ivelany fa sasany mitsoka any ivelany noho zay olana fitantanana le firenena zay karaha ny olona tsy manky fa ny toetsaina misy ny mamotika atsika zao karaha hoe hitady olona eto Madagasikara be de be le olona fa le système hitondrana le firenena zay mahapotika atsika c'est normal ohatra hoe le olona tafiditra ao anatin'le gouvernement ao namana mandoa vola mitondra CV de mandoa vola ohatra hoe tiako hoe vola mba toseho antseo tsy afenina zany fa misy an'izany io ty koa mba tosehotseo fa zao tao ministra zany iny le manimba an'le fitondrana eto Madagasikara fa raha ohatra hoe tena sélection de dossier mihitsy io apetraka zao matoko fa lasa lavitsy ty Madagasikara ty tena tafita atsika satria tsy mipetraka amin'ny tena mahizy azy raha ohatra iresaka foana ao zany hoe mikasika an'le hoe resaka minier rehefa resaka minier de miresaka daony rehetrarehetra hoe io ne resaka minier nefa misy manana pahaizany zany resaka minier zao neto tonga koa ny épidémie aretina de ndraiky mitery mahay aretina daolo nefa misy professeur eto misy dokotera tafaka manazava tsy mipetraka io zavatra io ka raha ohatra ka ireo zany no apetraka amin'ny place nyreo olo manam-pahalalana eto Madagasikara lasa tsika fa tsisy problème lasa tsika rehefa mipetraka amin'ny sehatra rehetrarehetra hoe tia anao zany olona économique mpandraranao de mipetraha amin'ny placenao de fanjakana miaro anao sy manome torohevitra anao raha ohatra ka hoe tsy ampy le hevitra de arovan'ny fanjakana anao raha ohatra misy mikitikity anao satria zay le hoe fanjakana fa tsy mipetraka zay zavatra zay de zay ny olona neto Madagasikara ka fampandrosoana zay sarotra be raha tsy mipetraka zay ara système iresako hoe atao anovana adihevitra io fa tokony arenina zany fomba fitantanana le firenena mahafahantsika androso eto Madagasikara tsy mahatsapa ve zany ianao hoe matahotra ny manam-pahaizana malagasy ka lasa any ivelany indray no manasoa ny firenen'ny hafa fa lasa tsy samy mijanona eto Madagasikara mampiseho le fahaizany zavatra ny anarany mety hoe tany ivelany izy niandra de any izy tsy miverina tsony efa maty izy vao miverina eto ilevina na efa nahazo taona izy miverina eto anao politika de vita zay de tsy hitandray so de tokony avoazina mihitsy ara le rafitra misy
eto Madagasikara nomezana sehatra an'ireo hoe manam-pahaizana teknisianina hoe voavolavola any vao miditra amin'ny tontolo politika mandray an-tanana ny fitantanana firenena manomboka any amin'ny fitantanan-draram-panjakana io hatria amin'ny hoe fanatanterahana an'ireo asa ohatra ny fahasalamana famahana ny olan'ny asa vaventy eto Madagasikara izay simba daholy ny olan'ny herinaratra ny fahasalamana. Raha zao fahitako anazy zany tsy hoe matahotra zareo fa le système le fitondrana le firenena mihitsy zany mahavy an'zareo aleo any ivelany izy satria na ny filoham-pirenenany tsy voatery hoe olona manana fahalalana tiana goavana be tsy voatery zay fa io zany hitadiavina foana hoe tena manana an'izay le charisme hampandrosona le firenena ve izy le chef d'état zany sy homme d'état mila olona tena manana vina izy hampandrosana le Madagasikara fa le olana iny amintsika eto mitondra an'le firenena ndrendray tsy fantatry hoe inona zavatra tokony atao tampotampo koa zany de hoe tsy mahay hoe ino zavatra tokony atao zay le olana de tsy possible hoe zao zany tsy halala hoe tsisy olo manam-pahizy eto ao amin'ny ministère ao dôly ny éducateur ahafahana miresaka an'izany na resaka scientifique na resaka mahay fahalalana environnement na resaka minier na resaka olo scientifique ao dôly misy ao dôly maninona olo reo tsy antsona maninona olo reo tsy amena sehatra satria lasa miravoravo tana le malagasy manam-pahalalana de any mitsoka izy nandafy satria na dia amenao place koa izy hoe eto anao placenao commandina izy tsy atao an'izay fa atao an'izao zay le olana ane tsy mahazo sehatra amin'le fahalalana izy fa mbola ampidirana politiky de zavatra zay ataony ka tsy possible atsika zany androso raha ohatra ka hoe tsy mamena sehatra jereo amin'le firenena mandroso any France any États-Unis mahazo sehatra reny olona reny afaka miresaky mandresy lahatra afaka adihevitra hoe misy zavatra miseho na resaka insécurité zao zany tsy afaka hitentsika hoe nitafika malagasy hoe tsy afaka mandamina zany se métier de l'ordre zany tsy maintsy mila bekoana zany nitafika malagasy zay vao atao hoe alamino ry fantatsy ny zareo satria ny anaran'ny zareo io hainy zareo hoe ty tsy ho danger ty tsy hitrotra ty tsy hanimba zavatra hainy zareo zany maîtrise zany fa misy pression politique de lasa manimba zavatra fantatsy ny zareo zany satria zany zavatra ny anaran'ny zareo général colonel général zay tsy fantatsy zany tsy fantatsy zany fa misy baiko politique eo de any ka le baiko politique no mahazo sehatra lasa manaporitra le vahoaka fa raha ohatra hoe namena sehatra ireo général colonel ireo handamina le tanàna handamina ny zavatra rehetra eto amin'ny tanànatsika eto Madagasikara eto mazava ho azy fa nilamina antsika satria hainy zareo hoe tsy ampikorota zavatra io azo maîtriser eo azo atao fantatsy ny zareo zany zay le olana anie tsy mahazo sehatra ireo olona manam-pahalalana sy tompona andraikitsy amin'ireny fanapahan-kevitra tokony ataony fa lasa nampidirana politique ka normal be tsika raha tsika iresaka hoe fampandosoana ahoana moa etsika eto raha ohatra ka tsy mahazo sehatra ireo olo manam-pahalalana nianatra anio resaka hoe maintien de l'ordre nianatra anio resaka économique nianatra ny resaka scientifique nianatra resaka minier tsy mahazo sehatra olo reo fa ny olona mahazo sehatra hoe Madagasikara de hoe zay mitabataba amin'ny radio zay mahasaky manompanompa ny ano ino manomena place de fampandosoana ino etsika amin'izay ka ny anahy zany de tokony fanovana miova tokony miova toe-tsaina antsika zany hoe hijery lafiny tsara amin'izay ahoana fomba ahafahantsika anty Madagasikara ty satria efa tena sahirana antsika tena sahirana tena latsaka ankaterena mihitsy le firenena ka ahoana fomba anavotana zay de zay le hoe atsaharo ny ambopo aloha atsatsa le ambopo zany fomba fitenindrendre rajaoram-pianina miresaka atsaharo ny ambopo fa antaontsika ifanometanana fampandrosoan'ny Madagasikara zay zany principe nay ao amin'ny ASVM de miresaka hoe antaontsika ifanometanana hampandrosoan'ny firenena ny ao amin'ny commune Ambonivohitry Toliara mamparolotsain'ny tanànanao ihany koa manao hoana amin'izao fotoana zao tao anatin'ny fito volana teo zay nareo nandray ny asanareo Olom-boafidy manao hoana ny fifandraisana satria be ny tanàna avy amin'ny Irmara tsy mitovy firehana politika amin'ny avokoa ireo iverina fa olona miara mitantana aminy novidin'ny vahoaka ianareo ny ao aminay maha conseil municipal anay zany de ny fomba fijerinay de hoe ahoana fomba hampandrosa le firenena zay tsy manana caractère isakana fampandrosoana fa kosa raha ohatra hoe tsy mifagnaraka amin'le filan'le vahoaka hoe tsy maintsy miresaka zay mety manitsy manampy fa ny anay de hoe ahoana fomba hampandroso atsika eto Madagasikara ohatran'izay zany fomba fijerinay ao amin'ny conseil municipal eo na numera za hoe
antoko politika zay amin'ny régime no mahalany anazy tsy olana zany satria ny fampandrosoana tsy tokony hidirana politika zay zany ny fomba fijerinay hoe ahoana fomba hampandroso antsika eto Madagasikara ka nafirehana politika inona aza misy azy fa rehefa hoe mitovy fampandrosoana zay fampandrosoana hipaka amin'le vahoaka de tsy maintsy iaraha-manao zany fa satria zay le ny andrasan'le vahoaka hitondra fampandrosoana ho an'ny vahoaka zay eny fotony ka ny aminay de tsy manana olana zay fa kosa ny ohatra ka misy zavatra tsy mifagnaraka sy mety tsy hampisan'le fampandrosoana amin'ny tanàna de tsy maintsy mitsanga zay miteny hoe tsy mifagnaraka ary tsy mampandroso antsika io zavatra io ka tsy maintsy resanay zay ny hevitra anay fa ny fampandrosoana de iaraha mahalala fa zany fampandrosoana zany sy tokony hisy hanao opposition fa kanao izy misy opposition zavatra hafa koa moa izay fa ny fahitako azy de hoe tsy de manana olana loatra zany zahay fa mijery le hoe inona le asoan'le vahoaka inona le ahatsara'le vahoaka inona le ampilamina le tanànan'ny Toliara inona le fampandrosoana ao anatin'ny tanànan'ny Toliara fa kosa tsy midika zay tsy hanitsan'le ben'ny tanàna zay raha misy zavatra tsy mety fa tsy maintsy mirisaka raha ohatra ka hoe misy zavatra tsy mifagnaraka amin'ny fampandrosoana zay taken'le vahoaka ao a-Toliara zay zany ny fomba fijeriko zany maha conseil municipal ao Toliara eo amin'le fanatanterahana ny asa amin'izao fotoana zao manao ahoana zany eo aminareo ny asa moa zany efa samby izy manana ny andraiky satria ao anatin'ny commune moa zany misy rafitra zay misy mpanatanteraka de misy mpanaramaso tanky zay amin'ny conseil municipal eo de hoe organe de délibérant zay zany sy hafa koa zay zay zany ny andraikisinay satria organe de délibérant zay de zay mijery an'zay zay koa zany tsy afaka idepasy ny fahefana zay tsy anananay fa tsy maintsy zay le fanajanan'le rafitra sy lalàna satria lalàna moa zany mametraka anay ho organe de délibérant zay ka zay zavatra zay koa tsy maintsy hajainay mba hisian'le séparation des pouvoirs fa kosa raha misy zany zavatra zay tsy mifagnaraka amin'ny fanapahan-kevitra zay ataonay ao tsy maintsy miteny zahay ary tsy maintsy manitsy zahay satria zay le fampandrosoana satria fotoana ampandrosoana an'le Toliara moa zany tsy satria amin'ny resaka ohatran'izao rehefa mipetraka ny zavatra rehetra zany de hoe fampandrosoana no resany atoa satria ny fifidianana ihany zany no ahafaha maneho hevitra mandresy lahatra olona fa zao zany fa tsy fotoana ahafaha iresany fa hoe à gauche à droite fa hoe miandry fampandrosoana le vahoaka satria fa tampotra le fifidianana de hoe fampandrosoana zay zany ny aminay ao de ny anay io zany de mipetraka hoe ny andraikitsinay vitanay ny andraikitsinay ataonay fa kosa raha misy koa zavatra zay tsy mifagnaraka amin'le fampandrosoana ataon'le mpitondra eo de miresaka zahay mampiantso zahay miresaka hoe tsy mety tsy mifagnaraka amin'ny zavatra ataonareo ty zay zany ny azonay atao ao amin'ny resaka commune ny Toliara eo ankoatran'izay zany efa milazaiko teo hoe samby manana andraikitsiny amin'ny tsirairay ny rehetrarehetra de arakaraka n'izay andraikitsy zay hoentiny eo zany ahafahany hitondra azy ary arakaraka ny zavatra misy io na ahafahany koa mi-interpeller hoe tsy mety io na mety io hatram'izao aloha de mbo hita zany hoe manentana zay zavatra zay zany ahafahanay zany hijery hoe tena fa misy fiatraikany amin'le vahoaka ve zavatra hoentin'le fitondram-panjakana na le commune zay misy anay eo fa raha tsy misy moa tsy maintsy miresaka zay tsy mety na mety ohatrohatran'izay zany le soske fa ny resaka hoe tsy maintsy hanao ady hevitra hifanoherana ao anatin'ny secteur ohatran'izay zany tsy mety satria tsy nitezanana antoko politika koa zay hoe fa tsy maintsy mila vahaolana ary mijery mampatsiresana hoe hitondra le fampandrosoana ao an'ny vahoaka fa tsy fotoana hifandrohitana amin'le fampandrosoana zany satria anisany manimba ny firenentsika de hoe ao anatiny ao ihany mifandirotra marina fa tsy mitovy le revitra le antoko politika ny avia fa nefa tsy hany le objectif satria ny objectif zany tsirairay de hoe hampandroso an'le vahoaka ao anatiny ka ny anay zany de mijery an'izay lafiny zay fa raha ohatra hitanay hoe tsy mety manahiran'le tsy tombotso am'le vahoaka zay miteny zay misakana non tsy mety io de atao le adihevitra de ho hitany vahaolana de mijery le vahaolana iaraha manao zany hampandroso an'le faritra zay misy anay eo zay zany ny fomba fijerinay amin'ny conseil municipal eo ny antoko iravoan'ny Madagasikara ihany koa anatin'ny vonana firaisakina mbola misy amin'izao fotoana zao ny olana tamin'ny voka-pifidianana tao Toliara tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna ny tanterahana ny faraika ambin'ny folo ny volana Desambra 2024 iny tonga teto Antananarivo ny kandidany avy amin'ny firaisakina Andriamatoa Ralay Vahiny Frero Dilomnoara izay registre taminareo moa zany izy nitondra ny toerana ben'ny tanàna tamin'izany manao ahoana amin'izao fotoana zao zany ny mety rivotra politika amin'ity resaka voka-pifidianana zay mbola milaza ny andeha hidina any reto kandida reto hanao tatitra
ny vokatry ny valim-pitsarana zay natao teto Antananarivo tamin'ny volana Jolay iny moa niakatra teto Antananarivo izy ireo. Efa iarahantsika malaza zany satria misy séparation des pouvoirs zay le firenena zay zavatra zay zany tsy mety tsy hajaina fa efa mandeha tana mandeha eny amin'ny sehatra rehetrarehetra eny zany ny resaka mikasika an'izany fa ny amiko manoka moa zany tsy de qualifie loatra aho iresaka an'izany satria efa misy zany fahefana manatanteraka an'izany ary misy ny lalàna mametra an'izany ka misy tompona ndraiky tsy afaka mijery an'izay dingana rehetra zay resahantsika zay mikasika hoe fifidianana ara-dalàna na tsy ara-dalàna de zay zavatra zay tsy maintsy hajaina zay sehatra zay satria zay le hoe séparation des pouvoirs manana sehatra le olo manapa-kevitra hoe ara-dalàna na tsy ara-dalàna maha-olo-pirenena de miresaka manao hevitra fa kosa misy fahefana koa zany tsy maintsy limiteko hoe eto sy eto zany mahafahako miteny satria fa tsy fahefako tsony zany teny an'izany satria misy rafi-panjakana eto afaka mametraka an'izany sy mandidy sy manapa-kevitra am'izany ka ny anah de hoe mananjony rehetrarehetra maneho hevitra fa kosa tsy maintsy manaja le rafitra atsika lavitra mpanapa-kevitra rafitra mpanao lalàna rafitra mpanatanteraka misy dôly zany ka reo zavatra reo efa apetraka le sehatra reo de mazava ho azy raha tsy hoe tsy ampidirana politika de mazava ho azy fa tanteraka zavatra rehetra fa raha ohatra hoe ampidirana politika izy moa de zay zavatra hafa koa ataoko exemple zany ohatra hoe manahaky ana France zao ny premier ministre frantsay mandalo examen izy mandalo tribunal izy noho le olana amin'ny personnel hitanao malalaka zany ny sehatry mpanao lalàna any manao afaka manao akenty anao nefa premier ministre anao na ministre mahazo mandalo akenty any andafy any fa maninona zay eto Madagasikara tsy ampanjakatsika zany avelao le sehatry fitsarana anana sehatra ara-dalàna malalaka hidina hanontany ary hijery ny tena marina fa raha hoe voasina pression politique io de tsy afaka manapa-kevitra na marina eo na diso zay nisan'ireo hoe tsy maintsy hovatsika eto Madagasikara ahoana fomba hanovana avelao séparation des pouvoirs tokony hipetraka mba hahafahan'le olo manapa-kevitra na ny tafika zay na ny fitsarana zay na ny fomba fanatanterahana ny fampandrosoana zay avelao alalaky le olo haneho le fahalalany sy haneho ny fanapaha-kevitry mba hahafahany hahitana hoe inany marina zay dôly zavatra tokony ifampitezantsika etoa ny amiko resaka voka-pifidianana Toliara ifampelantanany tompona ndraiky zay manam-pahefana afaky mitsara ny marina sy ny tsy marina ny zavatra rehetra ka zay mahavy hoe tsy manana hevitra tenan'izany ary tsy manana fahefana iresaka an'izany fa efa mpelantanany mpanam-pahefana le izy de zareo mahay anazy hoe noho zay le hoe séparation des pouvoirs zay de anjaran'jareo mahita hoe marina ty na tsy marina manana feno fahefana vereo afaka iteny hoe marina ty na tsy marina ty zareo mahay an'zay satria ny anaran'jareo le izy de anjaran'jareo mandeha rezo mana hoe tsy marina ty ino mo azonao atao marina ty ino mo azonao atao satria zay le fahefana zay name andreo ahafahandreo ijery hoe marina ty na tsy marina ty ka zay le hoe mila apetraka atsika koa zay fa maha-olo-pirenena moa tsy maintsy miresaky mitsikera foana zao hoe fa anjarany reny sy atsy mpanao lalàna zany mahita fa hoe inona ny tena marina inona ny tena tsy marina ka ny amiko ny fampandrosoana de fanekenana an'izany hoe tsy maintsy miheky koa anao amin'ny sehatra rehetra mpanatanteraka mpanao lalàna ary fanomezana an'izay fahefana feno ahafahan'le olo anapa-kevitra fa raha tsy mipetraka io na izany tsisy fampandrosoana zany eto Madagasikara teriterenao le olo anapa-kevitra teriterenao zanao zao hoe tsy mety io mety io ahoana moa ahafahantsika androso eto Madagasikara ijerena dôly zany ady hevitra dôly zany ady varotra dôly zany satria manana karena olo manam-pahalalana atsika eto Madagasikara fa tsy misehatra olo reo fa miafy reo na milomay andafy agny de eo le olana ka tokony jerentsika zay iarahantsika mijery na ianao na za afaka mijery zaho mety mahita koa anao zany no alaitsika sandratsy hoe reto ny olona afaky misehatra nyty zavatra ty misehatra ny zavatra zaho matoka anao 10 à 20 ans ka 30 ans tsika tsy maintsy mandroso Madagasikara mbo manantenao fa tsy maintsy mandroso raha toka mipetraka zany fomba fijery zany eto amin'ny fampandrosona ty Madagasikara ty ny afatra zany ny anah de hoe ho atsika olo-pirenena ho atsika vahoaka malagasy tsara zany tsika rehefa misehatra ao anatin'ny tontolo politika de tsara mila
mahafantatsy tsara hoe inona le zavatra ao anatin'ny firenentsika ka manetana zany aho aza miafina, aza manompa olo, aza miteratera olo ao anatin'ny tontolon'ny politika fa tsy tsara zany. Zay zany fanetanako ana fa mahasaia miteny, mahasaia miresaka amin'ny zavatra tsy mety amin'ny fampandrosoana zay tsy tsisy fiatraikany amin'ny fiainana fa aza miteratera olona, aza manompanompa olona fa kosa ny adihevitra de hoe ahoana fomba hampandrosoantsika eto Madagasikara. Ka manetana anareo tanora mba hiresaka handray anjara amin'ny fandresen-dahatra amin'ny fampandrosoana aty Madagasikara ty. Zay zany mba hafatra kely ny ana.